tonga soa indray eto mifandarana fikarin'ny tambazotra malina izay ivondronan'ireo mpanao gazety mpanatsikiafina miady amin'ny kolikoly. Ho resahantsika androany no momba ny volavolan-dalàna fa ahafahana misitraka vaovao mahakasika ny raharaham-panjakana na ny ataontsika hoe droit d'accès à l'information à caractère public. Inona ny mahazava-dehibe ny fandaniana izany lalàna izany ary inona ireo afatra tiana pita amin'ireo tompona andraikitra. Mihaino finaritra tompoko. Raha Madagasikara manokana ny resahana dia tena mbola lavitrezaka isika satria efa hatramin'ny taona 2014 nisiany volavolan-dalàna fisitrahana vaovao mahakasika ny raharaham-panjakana na ilay hoe droit d'accès à l'information à caractère public. Ny taona 2013 izao no hoe feny anivon'ny governemanta io volavolan-dalàna io nefa mbola betsaka hatramin'izao ireo fiarahamonim-pirenena mitaky ny fandaniana azy. Ho an'ny anio dia araka amintsika eto Andriamanarivo Fahendrena izay mpanao gazety avy ato amin'ny tambazotra malina ary anampy anazy Andriamanambe Rahoto toy ny an-dahatsoratra ny gazety no sady mpanao gazety ihany koa. Ary Rafanomeza Tsonoela no mpisolitena avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena Liberté 32 aneo ny heviny mahakasika ity volavolan-dalàna ity. Ho fanomboako azy dia inona marina moa fa no atao hoe droit d'accès à l'information à caractère public? Ny accès à l'information à caractère public tika tsotra hoe fahafahana misitraka ny vaovao mahakasika ny raharaham-bahoaka avy amin'ireo atokon-draharaham-panjakana dia manondro ny zon'olom-pirenena tsy ankanavaka mba ho afaka mangataka sy mahazo vaovao eo anivon'ireo sampana-raharaham-panjakana na androm-panjakana samihafa. Tafiditra amin'izany ohatra ireo tahirikevitra amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana sasany tatitra samihafa ny toro na donné. Mbola manana nampianan'izay ve ianao Rahoto? Misy karazana torohay na information tokony ho heno na ho vakiany saramabe-bahoaka zany indrindra fa mahakasika ny rafi-pitantanana sy mahakasika ny raharaham-panjakana. Lafiny maromaro io mety hoe torohay teknika io mety hoe resaka arabola ihany koa io ary indrindra resaka mangarahara satria zava-dehibe ny tamberina andraikitra sy ny mangarahara amin'ny fitondram-panjakana na fitondran-draharaha eo anivon'ny zakana. Betsaka ireo mitaky ny fandaniana izany volavolan-dalàna izany ka inona marina moa no tena mahazava-dehibe ny fandaniana azy io e? Tena zava-dehibe ny fisian'ny lalàna satria ahafahana manamafy ny fampiarana an'ilay mangarahara eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ary ahafahana mametraka tsara ihany koa an'ireo olom-boatendry na olom-boafidy amin'ny andraikiny eo anatrihan'ny olom-pirenena izay tompon'ny fahefana nampindramina azy ireo. Izao andeha hoe notsika indray ny hevila avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena Liberté 32 satria anisan'ireo fiarahamonim-pirenena mitaky ny fandaniana io volavolan-dalàna io ihany koa izy ireo. Mahazava-dehibe amin'ny fandaniana io lalàna io moa zany dia efa ehantsika malala fa efa taona maro no nanovan'ny fiarahamonim-pirenena ady mba handaniana io lalàna io mba pisy fangararana eo amin'ny fitantanana raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny satria raha lany io lalàna io dia mihena ny ataontsika hoe tahankolikoly. Ahoana kosa ny hevitrareo mpanao gazety satria ianareo manko ny voasikazo mpikirakira torohay? Tena zava-dehibe tokoa ny ahafahan'ny mpiandraikitra raharaham-panjakana ahafahan'ny lalàna ihany koa manery an'ireo mpiandraikitra ny raharaham-panjakana ireo manome torohay any mpanao gazety satria indraindray rehefa misy fanamarinana vaovao tianao atao tsy azonao daholo ireo torohay rehetrarehetra na izay hodidina mahakasika an'izay fanamarinam-baovao tokony ataonao izay. Ety ampamaranana dia inona no afatra tianareo ampitaina amin'ireo tompona andraikitra amin'ny fandaniana io volavolan-dalàna io? Ny afatra ho an'ny tompona andraikitra angamany dia maika ary maika dia maika ny fandanianan'io tolo-dalàna io satria araka le teny teo hoe zofototra ny mahazo vaovao sy mahazo torohay zofototra amin'ny olom-pirenena toy ny zofototra afaka misakafo tokony sakafo ny olombelona anankiray zofototra ihany koa ny manara-baovao dia misy mitaky fampianarana zany mitaky ihany koa andraikitra lehibe ary mino fa rehefa fanolotanana ny rehetrarehetra dia tokony andeha amin'izay tokony ho izy io lalàna io.
Raha hofitina izay voalaza teo aloha teo dia zofototra amin'ny maha-olom-pirenena ny fisitrahana amin'ny vaovao amin'ny raharaha-panjakana ka tsy tokony atao ambany zavatra mihitsy izany ny fandaniana io volavolan-dalàna io. Manarak'izay dia mampisy fangaraharana amin'ny fitantanana ny raharaha-panjakana izany no sady adidin'ireo tompona ndraiky mpanjakana amintsika vahoaka izay nampindrana fahefana azy ireo. Ary ny farany dia atsipy ny teny amin'ireo solombavam-bahoaka mba handany ity volavolan-dalàna ity ho tombontsoany be sy ny maro. Izay ary fa misaotra anao ny ianatra amin'ny farany veloma mandra-piresaka dia amin'ny manaraka indray.